Miarabantsika tsirairay tonga eto amin'ny fandraisana ny ten'Andriamanitra isika amin'ity alatsinainy maraina 12 volana Jona ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny fahasoavana ary nomeny an'izao maraina izao indray fa tsika mandray azy. Andirantsika ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Itony Andriamanitra eo misaotra anao zahay satria avy aminao mbola maheto anay an'io fa aza amin'ny fomam-pananay raha indray anao zahay amin'izao maraina izao. Aninona zavatra kasaina atao ihany koa dia aoka ianao no roa laharana amin'ny zavatra rehetra hitaona anay sy hanome anay ny fandraisana. Anaran'i Jesosy, amen. Raha teny mofinainantsika androany dia manao hoe ny volamena amin'ny toetra kristianina. Nalaina no abolana 2:20 manao hoe aleo tsara laza toy izay be arena ary tsara ny fity noho ny volafotsy sy ny volamena. Amen. Mety maniry loza ny olona ho an'ny sasany ny fananana trano sy tany ary vola be izay mahatonga azy ho lehibe araka ny fanombanan'izao tontolo izao izany ny faratampin'ny fandriany. Ireny ny anatratra toerana ahafahany mijery ny mahantra ampieverana fa ambony izy. Ireo rehetra ireo dia manorina eo amin'ny fasika ary rodina tampoka ny tranony. Ny toerana ambony dia tsy lena ary tsy tena fahalehibiazana marina. Zava-poana izay tsy mampitombo ny lanjan'ny fanahy, ny hanome endrika ho katsahana dia ny fahalehibiazan'ny fanahy eo mason'ny lanitra. Ny hany ahafahana mandrefy ny tombam-biditsika dia ny lanjan'ny aina izay natolotra mba hamonjena an'izay rehetra mandray an'izany. Ny olona rehetra dia ahalala ny tena tombam-bidiny rehefa tonga mpiara-miasa amin'i Kristy izy ka manao ny asa nataon'i Kristy ary manatanteraka ny iraka nampanaovin'ilay avo indrindra azy. Ny iraka nomena ny mpianatra dia ho an'izay rehetra mifandray amin'i Kristy. Tokony hanao ny sorona rehetra izy ireo mba azahoan'ny fifaliana eo ampamitana fanahy izay maro vaovony izay very izay tsy manana ny Kristy. Ny voninahitra ambony indrindra azo omenan'ny olombelona, na tanora izy io, na antitra izy io, na manan-karena izy io, na mahantra izy io, dia ny fahazahoana manandratra an'ireo ampahoriana sy mampahery ny saina ketraka. Feno fahoriana izao tontolo izao. Noho izany mandehana torio amin'ny mahantra ny filazantsara sy trano marary. Izany manko ny asa mifandray amin'ny afatry ny filazantsara. Ny mpiara-miasa amin'Andriamanitra dia tokony hameno toerana misy azy eto amin'izao tontolo izao amin'ny fitiavan'i Jesosy, aseho amin'ny asa ny fitiavana amin'ny Kristy ao am-po ary ny finoana marina sy ny fitiavan-tena izy ny tena harena. Ireo no mahatanteraka ny toetra ao amin'i Kristy ary raha misy finoana bebe kokoa, izany finoana tsotra sy matoky an'i Jesosy dia isy fitiavana madio izay volamena eo amin'ny toetra kristianina. Izany no katsahana, izany no heriana iseho amin'ny fiainantsika tsirairay avy dia mba ahafahantsika mikatsaka n'ilay voninahitra ambony indrindra izay tsy azon'ny olombelona manome fa omeny Kristy anao manokana mba ahafahanao mahatratra ny fenitra tiana ho tratrarina. Vavaka isika. Ry Tompon'Andriamanitra eo, misaotra anao izahay ny amin'izany teninao izany. Ampio izay hatakatra ny tiana ho lazaina ary ampio izay fatoka aminao irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Be